Faly miarabantsika rehetra indray tratra izao maraina vaovao izao. Raisiko fifaliana ho tombontsoa mitsidika ny tokantranontsika rehetra ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsiraray avy. Nisy mpanohitra kristianina anankiray nanoratra boky anankiray antsoina hoe Diony Kristy, ny pejy 5 paragrafa 3 no voalazany: tsy maintsy voana ny fo iasan'ny fanahy masina, ratsy izany dia tsy azo raisina ny fitahian'Andriamanitra. Amin'ity anio ity voainy fonao mba handraisanao fitahiana avy amin'Andriamanitra. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra tomponay tsara sy masina izay any an-danitra. Andriamanitra mpamindra fo, mpamela heloka. Andriamanitra azonay antsoina amin'ny fotoana rehetra ary azonay antoka koa fa hamaly anay amin'ny fotoana rehetra. Amin'ity anio ity Andriamanitra dia misy ankohonana izay mitondra ny fangatahany eo anatrehanao. Misy ny faniriana hanana fiara, hanana zanaka ao anatin'izany ankohonana izany. Jesosy malalo mangataka ary mitondra an'izany eo anatrehanao izay. Ianao ny azonay antoka fa mahalala ny mahasoa indrindra ho an'izany ankohonana izany. Fa ankehitriny araka ny teny izay nivakiana teo dia irinay hanokatra ny fony mba hidiranao ao ampony ary hanomezanao azy izay mahasoa azy indrindra. Dia fandrinay mba hiainonao izany vavaka ny mpanomponao izany, kanefa tsy ny sitraponay natao Andriamanitra fa ny anao rery ihany, ka irinay izay fantatrao fa mahasoa azy ireo indrindra ny tanterahana. Dia apetraka feno am-pelatananao ny mahasoa, mahatsara, eny tsy ho azy ireo ihany fa ho anay rehetra ihany koa. Tononona ny vavaka, nonony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mahavonjy. Amen.